misaotranao jeso malalo satri zao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya miaraba sy mirarisoanao hatrany natratra zao fotoana fiarana miandra ny ten'Andriamanitra izao isika hivavaka deranao zay rainay tsara sy masina indrindra zay ny an-danitro noho ny fitahina manokana ka afaka miaraka manovo ny teninao mianatra ary mandray hery avy amin'izany mety izy ianao anatrika izany fotoana izany ary hitoetra ty amponay amin'ny alalan'ny fanahy masina ka ho avelanao ny elokay ary andre izany feonao zany tsiraray avy aminay ka io ny fianaranay mandritra ny herinandro ny anaran'i Jesosy amen. Mandritra ty herinandro ty isika dia andinika ny lohateny hoe ny fiankohofana ary mifantoka ao amin'ny Levitikosy 5 izany andeha ovakitsika avy hatrany. Ary tamin'ny andro fahavalo Mosesy dia napaka ny Arona sy ny zanany ary ny lolon'ny Israely dia hoy izy tamin'ny Arona maka omby lahy kely ho anao atao fanatitra noho ny ota sondrolahy ho fanatitra dorana izay samy tsy misy kilema ka atero eo anatrehany Jehova. Ary ny zanak'Israely dia ilazao hoe maka osy lahy atao fanatitra noho ny ota sy omby lahy kely ary zanak'ondry izay samy iray taona sady samy tsy misy kilema atao fanatitra dorana ary omby sondrolahy atao fanatim-pihavana ho vonoina ho fanatitra anatrehany Jehova ary fanatitra hoanina voary diloilo fa anio no isehon'i Jehova aminareo. Dia nitondra izay nandidi Mosesy azy eo anoloan'ny tranon'ilay fihaonana izy ary ny fiangonana rehetra nanatona ka nijanona teo anatrehany Jehova. Ary hoy Mosesy izao no zavatra izay nandidin'i Jehova ko ataovinareo dia iseho aminareo ny voninahitry Jehova. Ary hoy Mosesy tamin'ny Arona manatona ny altara dia manatera fanatitra noho ny ota sy fanatitra hodorana ka manaova fanafotana ho an'ny tenanao sy ho an'ny olona dia manatera ny fanatitry ny olona ka manaova fanafotana ho azy arak'izay nandidin'i Jehova. Dia nanatona ny altara i Arona ka namono ny omby lahy kely atao fanatitra noho ny ota izay ho an'ny tenany ary nentiny zanak'i Arona ho eo aminy ny rany dia nanomboka ny fanondrony tamin'ny ra Arona ka notetenany ny tandroky ny altara ary ny rasisa dia nahidiny teo ambodin'ny altara fa ny saborany sy ny voany roa ary ny ilatiny lehibe avy tamin'ny fanatitra noho ny ota dia nodorany ho fofona teo ambonin'ny altara arak'izay nandidin'i Jehova ny Mosesy ary ny hena sy ny hoditra dia nodorana tamin'ny afo teny ivelan'ny toby. Dia namono ny fanatitra dorana Arona ary ny zanany nanolotra azy ny ra dia nanompo izany manodidina tamin'ny lafin'ny altara izy ary ny fanatitra dorana mba amin'ny lohany dia natolotra ireo azy tsirairay araky ny nandrasana azy ka nodorany ho fofona teo ambonin'ny altara ary nanasa ny taovany sy ny tongony izy dia nandoro ireo ho fofona ny araky tamin'ny fanatitra dorana teo ambonin'ny altara. Dia nentiny nanatona ny fanatitry ny olona ka nalainy ny osy lahy atao fanatitra noho ny ota izay ho an'ny olona dia namono azy izy ka nanatitra azy ho fanatitra noho ny ota tahaka ilay anankiray teo. Dia nanatitra fanatitra dorana izy ka nanao azy araky ny fanao dia nentiny nanatona koa ny fanatitra hoanina ka nangalany eran'ny tanan'ila dia nodorany ho fofona teo ambonin'ny altara izany ho fanampy ny fanatitra dorana maraina. Dia namono omby sondrolahy koa izy atao fanatim-pihavanana izay aterina noho ny olona ary ny zanak'Arona nanolotra azy ny ra dia nanompo izany manodidina tamin'ny lafin'ny altara izy ary natolony azy koa ny saboran'ny omby sy ny ofakin'ondrolahy mba amin'ny safidroroany ary ny voany roa sy ny latiny lehibe dia napetrany teo ambony tratran'ireo ny saborany ary nodorany ho fofona teo ambonin'ny altara izany. Fa ny tratrany sy ny sorony ankavanana kosa dia nahevahevan'ny Arona ho fanatitra hevahevan'ny atrehany Jehova arak'izay nandidi Mosesy ary Arona nanandratra ny tanany tamin'ny nanandratra ny tanany manandrifin'olona ka mitsodrano azy
dia nidina izy rehefa avy nanatra nyfanatitra noho ny ota sy ny fanatradorana ary ny fanati-pihavanana. Ary Mosesy sy Arona niditra tao an-tranon'ilay fihaonana dia nivoaka ka nitsodran'ny olona. Ary ny voninahitry Jehova niseho tamin'ny olona rehetra. Ary nisy afo nivoaka avy teo anatrehan'i Jehova ka nandevina ny fanatitra-dorana sy ny saborany teo ambonin'ny alitara. Ary noho ny hitan'ny olona rehetra izany dia nioby izy sady niankohoka. Zay ilay Levitikosy 7 asaina anao akan-dininy iray atao tsenjery mandritra nyity herinandro ity. Miankohofa amin'ny mpanjaka. Mampiasa antsika ny Levitikosy fa Andriamanitra irery ihany no ankohofantsika. Hoy ilay mpanoratra kristiana Ellen White ao amin'ny boky anankiray soratany mpaminany sy mpanjaka atakila 720. Tonga Andriamanitra ho antsika izay rehetra mety hampihana ny fitiavantsika an'Andriamanitra na izay misakana ny fanompoana ataontsika aminy. Izy fahefana iray sady ara-pivavahana no ara-politika hitsangana amin'ny andro farany ka hiezaka hampitodika ny fiankohofana ho amin'ny tenany. Manoloana izany dia mandidy antsika ny Apokalipsy 7:20 hoe matahorana Andriamanitra, ome voninahitra izy ary miankohofo eo anoloany ao amin'ny 7. I Satana no filohan'io fahefana io izay efa nitsiritra mandrakariva ny aka amin'ny fiankohofana izay an'Andriamanitra irery ihany. Raha lazaina amin'ny fomba tsotra dia izao: milaza amin'ny Baiboly fa misy ady tsy takatry ny saina maha-olombelona mitranga ankehitriny izay tsy mitsaha mitombatra amin'ny fiverenan'i Jesosy. Ny fanontaniana mipetraka sy aminao dia ity: miankohoka eo anoloan'ny seza fiandrianany izaho ankehitriny? Hitatra ao amin'ny fitoerana masina izay araky ny endrika nasehon'Andriamanitra amin'ny Mosesy teo an-tendrombohitra Sinay ny antso amin'ny fiankohofana. Dika mitovy amin'ilay tempoly lehibe any an-danitra io fitoerana masina io, ary natao ho toerana fiankohofan'ny Israelita amin'ny mpanjaka izany. Mpanjaka Andriamanitra ao amin'ny testameta taloha. Tsy kisendrasendra noho izany raha napetraka teo afovoan'ny tobin'ny Israely ny tabernakely, ilay antsoina koa hoe tranon'ilay fihaonana. Fa nanao ny mpanjaka ny firenena tamin'izany ny manorin-day eo afovoan'ny tafony, ka eo no toerana fihaonana ho an'ny olona. Afaka nonina teo amin'ny olona Andriamanitra rehefa nidina tao anatin'ny rahona. Hijery momba ny mariky ny fiankohofana ao amin'ny Levitikosy tsika amin'ity lesona ity ary andinika ny fifandraisan'izany amintsika ankehitriny. Iangaviany ianao indray izany rehefa avy mamaky an'ilay Levitikosy 7 mba handika izany amin'ny fiteninao sy azahoanao hoanany tsara, na raha tsy manana fotoana ianao dia ny 220 ka hatramin'ny 420 amin'ny Levitikosy 7 io iangatana ho adikanao amin'ny fiteninao azahoanao azy tsara. Dia izay ny fampidirana antsika amin'ity lesona mahakasika ny fiankohofana ity. Dia antsika hiaraka hivavaka. Misaotra anao izay ray malalo fa tonga amin'izao fotoana izao, tonga amin'ity herinandro ity andinika manokana momba ny fiankohofana izay tena zava-dehibe. Aoka izay mba hanokatra ny fonay ary handray ny fanitsiana sy ny fampianarana izay entinao, ahatonga anay hahayanao safidy tsara amin'ny fiankohofana izay ataonay. Ka mba tsy hisy ataonay ho ambony noho ianao Andriamanitra izay namorona sy tia anay ary miay anay, namonjy anay ary manomana fiainana mandrakizay ho anay. Ka io manokana ny mpiandry tsirairay avy ary aoka izay mba hahita fiadanam-po, hahita fitahiana manokana fanarana an'izao fianarana teninao izao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanonona vavaka. Amen. Dia izay indray fotoanantsika androany, mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma Tompo. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.